raha fitina zany ny tepika roa lehibe nambaran'ny mpanazatra tony anao zany hoe ny tenana voan'ny malagasy hoy izy dia tsy fampiany lalao irasam-pirenena tsy fampianitra fa nivin'ireo ampilalao izany hita taratra raha teo moa zay raha tao anatin'ny fotoana izay fantarika ny malagasy kanefa dia hatratra ary noaran'zareo angolais teo ihany koa ny fahaizany manao an'zareo angolais teo amin'ny fitifirana ny lance franc izay matetika ny zato isan-jato tao anatin'ny lalao iny ka dia nampitombo vetivety ihany koa ny tombony ho an'ny isan'zareo angolais zay tamin'ny lalao am-pahafadalana iny. Amin'izao fotoana izao moa no tanterahana ny lalao famaranana Egypte sy Tunisie no miatrika izany lalao famaranana izany. Mbola hoentsika tany ny vokatr'izay moa sy anatin'ny gazetika rahampitso fa zay namarana ny lafin'ny basketball zany hiditra vetivety amin'ny taranja baolina kitra isika nanao nisy ny fionana hafa kely izay tanterahana teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina teny tamin'ny androanty ny fionana ofisialy aloha dia miato kely baolina kitra mampiome izay ngamba nazy azy namanambola teny satria ireo mpanentana amin'ny radio sy ny fahitalavitra nikatroka tamin'ireo mpanakanto zany hita teny ambony kianja avokoa ireo mpanakanto isan'ny malaza isan'izany Tsiliva Mambe Ramora Favori izay tena nanome fafinaretana ho an'ny mpijery tamin'ity androany ity resy aloha ny mpanentana tamin'ny fahitalavitra ny mazava ho azy anisan'ny niatrika izany lalao izany namana hanonao hitantsika eo izy rehefa avy eo ny zava-bitany teny ambony kianja teny resy aloha zahay zany izay ny ambara resy tamin'isa telo ray satria feny sambany vao nantaka-baolina ny sasany amin'ny akamaronay zay aloha ny tena isan'ny lesika lehibe tamin'ity lalao ity mbola misy moa ny lalao miverina fa antenaina fa isy ny fahaiza miaraka sy ny fanazarantena matotra ho an'ny mpanentana amin'ny fahitalavitra sy ny radio. Fiangarana muzika arabika amin'ny tamin'ny lalao ny baolina be ity ihany koa irinjananina zay mpandihy ao i Johnny avy amin'ny larika kika Bruno Jauzara mpihira ihany koa sady niome no nilalao ireo rehetra naray anjara tamin'ny lalao baolina kitra zay ny fanandrina ny mpanentana tamin'ireo radio sy ny fahitalavitra ary ny mpanao gazety vitsivitsy tamin'ireo mpanakanto. Tsy azo raisina tsony dahlia l'équipe mpanankanto teo amin'ny jarifa dia akakiditra surface ravany nono iny avy eo amin'ny matv izay nanefa vo nefa azo ny agrady tamy iagrady nefa dia tapaka teo amin'ny danis nolotra lay vaovao izay resin'ny mpanakanto manao akanjo mavo amin'ny sary tamin'ny isa telo noray ny mpanentana Jauzara Bruno no nanokatra nisa ho an'ny mpanakanto teo amin'ny minitra fahaenina. Taorin'izay dia niezaka nanindry ihany ny ekipy Mpandrobelo sy ny namany kanefa dia tsy nentina tafiditra baolina mihitsy. Ray no ohatra nisa teo izay nentin'ny mitota ny ala sasatra. Mpanentana Nono mameny Abraham vitsika kely amin'izay Ronaldo dia mitady an'i Nono nefa dia ravany Joni fenony Joni ny kianja Joni kika dia lasa Abraham Razak Zina Madaka Zina Koutili Zina mialohany M3 nakao miagrabika voka surface amin'izay Joni manoha Bruno zay. Teo amin'ny fidirana faharoa dia mbola nitoetrany ny fanafihan'ny mpanakanto raha niary tena fotsiny sisa ny mpanentana mbola natafiditra baolina roa indray izy ireo tamin'ny alalan'ny papsa telo no ohatra nisa teo nanatombo tamin'ny lafiny rehetra ny mpanakanto mpilalao isan'ny niavaka sy nanome fafinaretan'ny maso ho an'ireo mpijery Ramora Favori sy Tsiliva ary Mambe. Tena mampalahelo anay zany le zay nandresy satria mbola ho atao mesety zéro izy ty aloha mampalahelo anay mpanao gazety fa mamangy amin'ny alahiny nazany zany afa-po ve anao tamin'ny afa-po tamin'ny fiona fa zao io leo vetsivetsy hoe mbola nitenena andeana amono anaky 10 indray rehefa avy eo afa-po tsara zay ampirahalaina tanteraka dia mahafinaritra ary ikrarina ny toy izay nahatranatrana.
ambiance zany azo atao aloha le fandresena moa io na mandresy ray na 3-0 na 10-0 mandresy olo fa le ambiance tsara be sport koa le izy mafinaritra de tsara mba misy matetetika sorona koa ny budget tonga maro koa ça va fa hita koa budget rehetra mitongilana aminay aty rehetra mitongilana aminay le budget de merci beaucoup ok are azo lazaina ho mbola sahirana kosa ny mpanentana izay isambany vao nandaka baolina ny sasany na izany izy anefa dia afaka nanome fialam-boly tsara ho an'ny mpijery izy ireo isan'izany Gottlieb bola tsy resy fa zao loatra baolina rehetrarehetra lasa somary baolina tsy nampiasa espace le izy moa zany re taktika fa raha ohatra anazy zao niditra nandritran'ny 10 minitra indray mandeha nasy baolina ka daholo moa fa tsy mbola resy ka le izy misy occasion ihany fa mba menjakenjana kokoa any amin'ny atako le artiste viadika artiste manaraka Tarisha resy tsika androany nanahoana fahitanao le lalao androany amiko angamba tsy le faharesena zava-dehibe fa le fiarahana amin'ny lalao e satria aza dinona fa reo artiste reo a de efa manana talenta zany reo amin'ny resaka baolina kita na manao eo fatako tsara ngamba fa reo a anisan'ny fanisana tamin'izay journaliste le sportif fondro ary androany moa izany de inona tamin'le paneta le raha tsy mahafantatra fa ny akabetsahany izy reo a vo soa mihitsy vo tena ambananao azany baolina zany ary anisan'ny nafinaritra anao satria indro ihany zany tsy nanao fanazara-tena kanefa kosa na zana tsara de misy fanatenana misy fanatenana fa tsy de ampy tsy le faharesana loatra fa le finiavan'le mpanentana ny lalao baolina zava-dehibe hanomana tsara ny mpanentana satria araka ny nambaran'ny mpikarakara dia mbola isy ny lalao miverina hanamafy ny fahaiza miaraka sy ny fakana vovokaina araka izany ny mpanentana tsy vita ny vava mantsy ny baolina kitra tao anatin'ny fair play tanteraka no nizoran'ny lalao hatramin'ny farany na dia nisy ihany aza ny mpilalao iray avy eo amin'ny mpanakanto no mahery fihetsika fa tsy dia nahafe loatra ilay foto-kevitra fototra najoro tamin'ity lalao ity amin'ny manaraka indray izany manarina ny mpanentana amin'ity lalao baolina kitra mampiome ity